karazany telo fitiavana. Zany endrika moa zany fa tsy karazany endrika fisehoany zany hoe fitiavana zany. Ny filialy anankiray dia ny anankiray eros ary ny anankiray agape. Le filia zany dia hoe na filia moa misy miantso azy arak'izay fahaizanao azy fa ny teny gasy moa malalaka be dia tahaka ny fitiavako any zanako. Ny fitiavako any zanako dia tsy mitovy mihitsy amin'ny fitiavako any vadiko. Misy fahasamihafany reo ny vadiko dia azoko iraisana fona raha zay ngamba nazy lazaina azy mivatana fa ny zanako tsy azoko atao an'izay. Zay zany le fitiavany zanaka, fitiavana ray aman-dreny, fitiavana ny manodidina dia azo lazaina amin'le hoe filiana, filitsy maninona zay aizantsika azy. Tsotsolona hiakaingana fotsiny moa fa tsy zay ny teny idirantsika fa mba hisaritako ny sainareo. Ny endriny faharoa indray dia ny hoe fitia eros. Avy amin'io koa moa nangalana an'le hoe erotika. Zany hoe le eros zany dia hoe fitiavana ara-nofo. La hita amin'ny maso ihany zany, iny itiavana an'le zavatra anankiray na le olona anankiray, zany hoe fitiavana ara-nofo mihitsy zany. Ohatra hoe tiako ny vadiko satria bodaboda kely, vadiko moa bodaboda kely mihitsy dia hoe tiako izy satria zay, na hoe tiako izy fa lavalava volo, na tiako izy satria zao. Zany hoe le endrika hita maso mihitsy tena zay ny itiavako azy. Fa soa ihany fa tsy zay fitiavana zay no nanjaka atao aminay mivady, fa raha zay angamba nanjaka mety efa nariny ohatran'izao satria nifoka efa hitanareo somary efa mivitiritirika manondro miakabisy miakabanana io ihany vokatry ny asan'Andriamanitra ny dekaly sy fetany mbom-pionana tany dia mivika tsikelikely izy dia hoe zay tsy faliko mipitika ao mantsana mitady mipitika angamba izy io dia zay mahatonga zao zao gaga nareo hoe zany nareo rehefa alaina caméra tsy tiako le alaina akaiky loatra fa hita be ary maninona koa ny file drila reny zany atao hoe drila ny asa zay natao rehetrarehetra tany dia reny natao hoe grady ny anaran'ireny zay grady reny ka aza taitra ary soa ihany koa fa tsy ny amin'ny endrika mambika fa raha zao antenina parabolikako zao raha ranjato tena mikopaka be zao mandre zao ary mandre feo ampiny zay nanaovany ao mpitandriny malaky mandre raha vao misy miteny ao anatin'ny fiangonana zay eros zany hoe resaka ara-nofo ny itiavana an'le olona ray na itiavany zavatra anankiray. Fa ny fitiavana fahatelo zay tokony ho ananantsika dia le hoe agape. Fitia agape misy anireo fitia agape dia hainareo iny. Ny atao hoe fitia agape dia hoe fitiava manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Tena hoe prise zany amin'ny rehetrarehetra mihitsy. Ary io satanika ny tena mpanaony mihitsy, tena vonona izy nisy rangazy mpikambana tao amin'ny fikambanana teo aloha dia niteny mihitsy izy hoe tamin'izaho mpikambana tamin'itio izy nasamihafa amin'izao kristiana zao zay raha misy anankiray fotsiny tsy manana zay mianakavo mifaribona daholo malohana ny ilo izy tsisy fahazaho izy kristiana gaga tsy mahita an'izany fa teny ile maherezy hotahin'Andriamanitra tsy meny akory anahariary raha ozy izy tanareo zay zany hoe amolotra fotsiny. Agape zany dia hoe manolotra ny ainy mihitsy hamonjy ny sakaizany. Tena hoe misy fotoana tena reraka ianao ohatran'izany zao laka misy alina zao zay dia nanao alibavaka dia vita ny alibavaka tsy natory akory nandraim-pazy dia nakany amin'ny radio iny enareo zoma iny dia ny zoma indray nanomana ny androany dia zao sabotsy zao indray sabotsy indray dia hanomana ny rapiso nefa ny mpitandrina ny tena marina tsy mikaramo fa le solon-tsakafo moa ny anarana dia tena solon-tsakafo misy koa no miainao anatin'izany dia tena sady sakilena ny fivelomana loavina ny an'Andriamanitra saritina ihany koa ary zay mihitsy le teny toniry teo raha tsy remorka camion be tsy mahatarika an'ilay remorka misy tena iainanao manolotra ny ainao mihitsy ianao hamonjy ny sakaizanao. Za zao nahita riavanao averiko fa tamin'ny fivadikana io fa zao tsika mifanatrika amin'ny vatana nanao visite pastorale atao amin'le olona anankiray zay tsipino atao anatin'ny cercle PVM dia rehefa atao dia mipetraka dia gaga ozy hoe ary naninona raha koa ty kitaponareo ty zany fa rimbona le kitapo dia memele zanakely teo dia le nanany nandony dia memele zanakely dia fa misy na le zandrikely ao mantsy anazy ka tsy nanana laoko zay paster dia io ny rombinina nandrahona fa tsy nahateny tsony nangororo mihitsy ny tany anaty tany ahoana tsara teo izy le dadany rako lesa manalabalaka mihitsy izy izy satria zany teny le zany teo hoe hitako zango io raha mbola diadiavino andrahona ndray io ambosisy io izy izy io ny lokanay kitapo hitanao le kitapo hoditra reny le hoditrombo reny am'izany ianao ohatrany mihitsy mitiko raha angaty akanjoko ty fa nasanakera t-shirt sisa dia kafananina paster ny t-shirt sisa netinynody avany hoe mampite hivavitra mihitsy le fananao nomenao satria tena mahatra le olona tsapanao mihitsy zany hoe miamahatra ny vahoaka miamahatra ny malagasy vokatr'ilay tsy fampiny zay fitiavana agape zay manolotra ny hainao hamonjy ny sakaizanao. Tantara ray azafady raha ato ianao neny fa ho tantaraiko anareo tena nandona koa
tamin'ireny fotoanany corona very dia nisy rangahy anankiray zay izy moa teny mihitsy ijoroy dia zay ny asahiko mijoro fa sao dia ozy nareo hoe aborako pasteur ny secret-an'olona ijoroy teo izy izy ny anaran'le rangahy dia hoe Jean-François de Paul zay le rangahy io dia condamné à mort indroa ary gadra 20 taona atranomaizina dia ozy hoe tsisy am'izany condamné à mort indroa zany le mandeha avokany avany le certificat keloatra io pasteur avakio certificat nivoako teo izy dia nivakiko tao condamné à mort le mandeha le rangahy dia nivoaka dia nangalatra namon'olona dia miverina tao ndray dia condamné à mort fandroany ndray izy vokatra famon'olona nitsoka amin'ny fonjy zay mbola niampy an'le 20 ans de prison fa zay tantara zay nanaitra ihany hoe baran'izao izy tena zao manoloana zao izy na hoe gangster pasteur raha mbola za loatra amin'izay niainako zay vao nahita hoe zao zany hoe tena gangster tena hoe sisa amin'ny fiainana zany rangahy zany dia zao nataony ana fantatra hoe izy nampivavoa dia zaho tena lina mihitsy hoe inona natonga anao hoe resy lahatra ho atao patisy satria zany tsisy nentinaka ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa hoe tratran'ny corona izy dia za moa ny angavy an'i Jesosy any ho any an'i Jesosy ianao batisa azy irangara ao ny atokamonina ao an-trano izy reriny ao dia vary fotsiny aterinao anazy eo ahoana ny anaovana an'izany dia tompony ndraiky mandeha any ianao fa za no ombanao any nandeha tokoa izy reriny ao anatin'le trano ao dia nanontaniako izy farany inona ho ana resy lahatra ny dada anray an'i Jesosy dia ny vadiny ao ambadiky ny trano ao fa zay mianaka dia izy amin'io izy izy mantsy ny vadiny zany fa amin'io maninona io raha matoy io izy pasteur no nivavaka zany natonga ohatran'izao resy lahatra any amin'i Jesosy 10 taona mahery fa tsy lazako amin'ilay 70 taona mahery no nandaozako an'io raha matoa io tsy nody atrano tsy nitondra na ariary efa sisa mifonjy zany tonga tato fa nisokafa ny varavarana dia niteny izy midira fa tsy overiny vadiko ianao anaio zany tena niona tamin'le raha matoa zany tokoa veny dia izy le nieny hoe zaho izy efa saika n'olo vaovao ihany izy izy tamin'izay fa nitompona anao hoe aza mitady tsara vaovao ianao fa lefa rasy taloha ino entina mbavaka io vaovao miarika le raha matoy namelona ny vady aman-janany tsy fantatro na ato izy na tsy ato fa hifonako amin'iny miarika izy mbola nanontany azy mihitsy tena niarika ianao ny eny tena firy taona zany nandaozana ny tena mampolo taona ny pasteur dia niandrasanao zany ate fity agape za manaritra an'io varireny amponja izy condamné à mort zany izy tsisy fanatenany raha ny tokony izy dia naverako any zany izy fa tsy foko izy satria vadiko nanaovako fanekena raha ohatra zany daholo ny ataon'ny vehivavy sy ny lehilahy rehetrarehetra tsy misy very na iray ary saonao izy izy nareo tena tokony anolotra ny aina raha ihany koa teo amin'ny tetezana ampasikiny nahita raha matoa avany ny tifana lasa aiza ny zanako hoe tsy manaika dia rodiny teo daholo le olona dia tena mibisa dia nidiny fa fa misy inona tangoronanao dia aza zay mahazo n'ity raha matoa ty dia rehefa nantanizy fa inona ao mahazo le raha matoa dia zao no nataon'le olona io raha matoa izy izy rahalahy tsy hitany zanany very ny zanany dia io izy lasa daly io mitady ny zanany etseroa fa manany maizy azy io izy fa izy io lasa daly io very natao anaty bisykoa ny endrika antomany hoe ainy reny rehefa tena adala ny zanany fa tsy hita ao an-trano dia izy mihitsy maninona lasa adala milo lasa adala mihitsy ny ray aman-dreny mba hamonjeny ny zanany mino fa ny ray aman-dreny malala tsara hoe ny zanaka mahafoy ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny tsy mba mahafoy zanaka izany mihitsy tena nitady io zany dia eraky napasy aiza ny zanako hoe tsy hitany aiza fa any fotsiny izy mandefa ho anala eny mihitsy hoe zany natao hoe fitiavany zanaka Jesosy papanay koa efa nanao izany tamiko ary zany tsy afozako amin'ny papanay na dia mbola mifoka kely ary izy nitsika amin'ny teny zao na dia misy fahotana ataony tena tsy foky izay dadanay zay ny antony na ny fitiavanay izy tsy nitondra karapanondro dia gadra mety ny polisy dia tao amin'io violon io hôtel de police zany hôtel de police zany azay tsy nahita tsy hôtel finanankanony zany so misy hoe hôtel zany taloha hoe hôtel zany mihinan-kanao polisy ve zany sa manino fonja zay ny tao trankely zara raha misy 4 metatra telopolo laza ny nazesika tao dia zao ny zavatra navariny rehefa anao dia poritra dia mba hivoaka se fa ataovy ihany letsy ao ihany manao maloto dia rehefa manao maloto mivoaka ao dia miakatra tsika kely le rano miakatra ny onja zany le izy le fitenenana miakatra le rano kisakisana any fa miakatra oka zay raha vao misy tady voaka ipipila voakalangalo zay fa miakatra ihany ny aty raha voa aniny fara moa ny olona tsy azo hitazominao dia mivoaka tena zany ny ainanao tao vitsy zay parainy andro zay fa nisy 4 laza eny azeziko ny polisy tao
voaka avy any amin'izay papanay nitondra le karapanondro avany satria adiako ny karapanondro rehefa nisy niantsy hoe Josialin za zay tompoko a voay ianao izy voaka avy any amin'ny fonja papanay ohatran'izao ery alavitra ery mihitsy niany izy niondriky za zany etrehtre tonga de fialany indre mandeha na dakany mihitsy miondrikondrika mody mba mampalahelo kely aloha mba tsy nona de nanantony mbo nanantony izy de nanozy zao nataony zanako le tsy raha mety aza mamerina zao tsy nozy izy za le may fona amin'ny fiteny fotrany hoe may be le satria ndrona tao niditra tao anaty taxi de izy le chauffeur taxi hoe ary iza aza loatra may bibibe zany de izy dadany hoe any iverandrany angamba zany fanta mihitsy hoe za le izy fanarovany tena nitresaka amin'ny foko hoe ay dadany ty tiana ihany ka izy masika mananatra hoe fitiavana daholo ka io azonareo le fitiavana tsy hoe raha masikana amin'ny tena hoe de tsy fitiavana tena tia izy mandrakina anao hoe tsy ho adino fantatro fa tia amin'ny papanay satria na de raha tsy tokony natao mihitsy raha tsy alaiko amin'ny fagatra mihitsy ala fanafa mihitsy tamin'izany io vady koa misy fotoana koa tsapako hoe tia azy tiako izy misy fotoana izy mba niteneniko hoe ry malala ianao hoe tena tia izy moa zany mijereo tianao izy izy ka zay mba teneny moa hoe tiako ianao hoe izy moa zafaty tsy mitory azy fa izy ohatrany somary tombanda zay de ohatrany tsy de mba hainy loatra le mitory fitiavany zay za mba milany zany ianao miteny mihitsy hoe tiako anao José mba faly ery raha mba teny azy ka tsy fahitanao hoe zao ataoko anao zao tiako anao matoa tiako anao matoa mifomaraina tiako anao matoa azonareo le izy zany hoe zany efa ndediaviko aminazy andato aloha za mitehaka aloha ka midediaviko aminazy de mba izy miteny manao hoe tiako anao azonareo marina fatafinao lamba amianao zao fa tena mba hafa mihitsy le vavanao hoe José o tiako anao nareo hoe rasolike amin'ny fiainana nareo hoe rehefa reraka tsy mba mila teny fitiavana hitanareo zao raha sy tony ereto miteny de miteka foana nareo mba hita mihitsy any fiarahamonina efa tena tratrany kutokutokutokutoko de mba eto mitetehaka mihitsy sitrany anao androany mahery anao androany mandehatehaka satria toroteny fampanantenana de fitiavana tena nitoriny mivadiko am'izay zay zay nitediavinao tiako ianao José tianao sanganakely aloha raha matoa mitany olona ihany koa iny mivadiko mibotrabotra kely tsara tarehy tsy misy atakaloko anio ohatra ambonintany io mivadiko ary vadiko mandrak'izay raha tsy misaraka maty de misaraka zay lambana koa de any am' Jesosy am'izay fa eto androany tena nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misy lehilahy iray efa niandry anao hatramin'ny ela tady anao lasa adala mihitsy nitady anao fa adala am'izao tontolo zao izy mamonjena tena hoe mitady moyen rehetra amonjena anao isariana anao anatin'io fahotanao io lehilahy ray tsy miolo zany tsy manadino zany ny am'izany lehilahy zany mijolonahy tahaka an'izao mahatonga misy tezitra raha vao manao atsikatsika anao makasika an' Jesosy torako misy niary atsikatsika an'ireny ilazako misy manao hoe ataovy atsika ny anenareo fa raha mba fantatrareo io imemezanareo io raha fantatrareo atao avoakanareo gazety hoe raha Jesosy io anarany io natoy izao fiainako io zany tsy mba ho ataoko atsikatsika an'izany mihitsy na ataoko tahaka zany ataonareo zany fa tiako izy na de mbola tsy tia azy akory ary fasana nefa nisokatra 13 février nandehibena na dadabeana eto izy ny dadanay hoe aizy lahy no alevona rehefa maty eto za amin'io mialaina de naeritreta zany papanay hoe aoriana ny dadabeanay za no andeha so fa teo Jesosy izy ny tia hatry zay zany zany tsy vazivaziana misy amin'ny tenin'Andriamanitra ary itoriana ny filazantsara marina io lehilahy io ny anarany de Jesosy Kristy velona sy manjaka avy any Nazareta izy nitondy eto androany eto Jesosy androany ao aloha izy niteny Jesosy ato amin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahatelo rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Jeremia toko faraiky amin'ny telopolo andininy fahatelo manao hoe tany lavitrany ao mahitsika Jeremia 31:3 ny anaran'i Jesosy manao hoe tany lavitrany nosehon'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana manina ozy izy mandrak'izay no nitiavako anao sy mba fitiavana androany na raha-pitsy fotsiny io fa mandrak'izay raha mbola velona ianao io nampiandra ho verin-dalana nandritry ny 10 taona 20 taona ary de nitenin'Andriamanitra ho anao mihitsy ny manao hoe anakazadino fa fitiavana mandrak'izay no nitiavako anao
tsy manary anao zany mihitsy Jesosy. Ary zany miporofi-pitiavana, ny an'Andriamanitra ny fitiavana dia porofony, tenenina mihitsy. Dia ao amin'ny tsy filazantsara voasoratra ao amin'ny Jaona dia nitenena zany hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra ny tontolo izao. Ny tena maromarina koa tamin'izay nianatra teolojia, isaorana ny pasteur Solomon, isaorana andre pasteur Donné sy pasteur Benaivo reny nampianatra anay tamin'izany dia nanisy nanao hoe somary misy ahitsy kely izy tsy hoe diso ny Baiboly. Fa ny tena maromarina kokoa amin'io filazantsara voasoratra io izy dia hoe Andriamanitra dia nity fatratra. Dieu a tant aimé le monde car il a donné son fils unique. Nity fatratra. Eto zao ohatry ny fa toy izao ny tiavana ohatry ny asio ohatr'izao ny tiavana ohatr'izao ohatr'izao. Fa izy ny tena maromarina koa dia hoe Andriamanitra dia nity fatratra. Ny atao hoe fatratra hozy izy tsika raha mameno rano misy eo zao dia finoanareo rano. Ny atao hoe fatratra dia maninona tafotafo mihitsy. Zany hoe mitobaka mihitsy le izy. Tena tiany fantatra zao tontolo zao. Dia nitady hevitra izy, ahoana reny ataoko amonjenan'io José io na io Ralanjato io na io Ralahery io na io pasteur Adeline io na ianareo ahoana reny ao amin'izeko an'ireo. Tady hevitra izy, zao no ataoko izy, ho alefako ny zanako lay tokana. Io no alefako, tsy manana lavitra lehibe no io anasarana io ato an-danitra fa io no ananako tokana io no alefako ho an'ireo olona ireo. Dia ny porofony mihitsy zany dia nalefan'i Jesosy Kristy Tompo hamonjy antsika. Fa ny aza adinonareo misy zavatra ambany anarako hitako rehefa nandinika teolojiako. Ny fiainana ny ainan'i Jesosy tamin'ny andro nikapohana anazy talohan'izy nomboana iny. Tamin'ny fotoan'andro nijeren'ny film Passion de Christ iny dia tezoka mafy kosa aloha na dia tsy lambota raha fazafady entre parenthèse. Dia tena mifokiko mihitsy ny kosay rehefa amin'ilay miaramila manao hoe bria manao an'izany mihitsy. Dia hoy hoe reto koa reto miaramila reto mba tena fona azafady fa sao dia tsy fiteny loatra mba tsy vato olona tsy tena hoe hita mifahotany nefa dia vilesina alainy lelefik. Dia nifikitra mafy teo ambon'le seza amin'izay. Dia rehefa teo ambon'le seza no vangin'ny tompo manao hoe José tsy ireo miaramila ireo ihany no mikapoka ohatran'io izy fa izy ianao. Zany be ho a Jesosy tena nangovo zavy nikapoka anao ohatran'io Jesosy. Ia, tamin'ny fitenenanao, tamin'ny fahotana nataonao, fitsangatsangana nataonao, dia nikapoka mafy mihitsy ianao tamin'izany, tamin'ny teninao manevateva, nikapoka mafy mihitsy ianao amin'izany. Fantatrao moa falelana vita hakan'izao no nikapohana an'i Jesosy vy kely no lohan'ilay karabasy dia misy vy isaky nisanisany. Rehefa mikapoka ray mandeha fotsiny iny ria ka sitoma ohatran'izao potika sorotika hatramin'ny firay manontolo. Jesosy maty zay tsy dia ohatrany tsy lina amin'izany loatra tsika fa tsy matymaty foana tamin'izao izy fa tena grave mihitsy ny fomba nafatesana. Ria rovitra ria ny amin'lamotsy ria rovitra zany iny eny namonjena sy anao zany ria ndreo mandeha raha eo marary zany tena marary mihitsy efa ndre mandeha amin'izany fotsiny matsika rehetrarehetra raha kapoka andreo mandeha amin'izany tonga dia torana tsy zakanao souffrance amin'izany marary tena marary zany. Pia vity zay afatindray tsy ampy ny lamosiny any amin'ny tratra andray ria any amin'ny tratra andray any amin'ny loha atao mivoatra daholo ny vatany rehetrarehetra. Fa taloha keliny io Jesosy ny antantarainy ray aman-dreny no natao raha osy jambo any. Raha osy jambo raha mahita ianao mamelaka ny ankizy kely iza ary namona anao iza zany raha mpaminany eo tsy niteny Jesosy fa niondrika. Mandehandreny ankizy kely ray iza ary nikapoka anao tsy niteny Jesosy fa niondrika. Asitrika ry zareo tao an-dakalo tao indray rehefa nisitrika tao dia sady mandaka ny sasany mamamamo miaramila sasany amin'ilay izy eo fa manomboka misotro ny sasany tsy vita ny mamamamo fa sady manomboka raha zany no atao hoe mpanjaka azy hoe zany mpanjaka zany pria dakadakany. Fa tamin'ny tantara raha izay no nahitako mihitsy hoe ay kay reny film atao hitanareo reny hitatsika reny mojotsotsorona kely reny mba tsy akarary fony mijery fa pira lavitra noho ireny nanjoan'i Jesosy nalany ty miaramila ny patalohany dia nivoahany teo amin'i Jesosy. Zany mpanjaka ny Jiosy ve zao maloto mihitsy nalefa nyteny amin'i Jesosy ray manontolo fa tsy niteny Jesosy tamin'izany. Tena hoe ny fanevatevana fara indrindra zay takaritsika amin'ny fiainana no miaka tamin'izany Kristy zany. Ahoana moa tsy ho tia azy amin'izany? Ahoana moa tsy hatsiaro hoe zany ve Jesosy no ny ainanao?
hatramin'ny malotona erany miainanao zany. Eo ambony azy fijaliana efa tena rava ny tena ny ray manontolo. Midina teny lalam-panjaka e, asehoy e, asehoy mampanjaka anao, midina teny asehoy raha ianao mpanao miracle. Fa niondrika Jesosy ary raha nitomany izy nanala elo, tsy tezitra noho ny amin'ny fahotantsika izy akorina ny zavatra nataontsika hoe kapohantsika izy, fa nampalaelo azy izy hoe ramba fantatra reo fa very enareo io ho very enareo io amin'izao fahotanareo izao e. Dia zany natonga azy ny anareo hoe raha io aza atao isan'ny elony izao mamelany elony fa tsy fantan'izao zavatra ataony izao, mba tsy avery tsy avery anao zany. Ny aretinao io anie tiany Jesosy randroany, iolanao isitrany eo ajanona, tsy mba fifaliana ho an'ny tompony mampitondra fahoriana ho an'ny zanak'olombelona, fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra. Fitiavana araka le teo fa toy izao no fitiavan'Andriamanitra ny tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa inona ny tanjony mba hananantsika ny inona fiainana mandrakizay. Tsy le ho sitrana ihany ny tanjony androany na le mivany olana na sitrana koa io na tsy sitrana na mivana tsy mivady tsy miala amin'ny Jesosy e. Sala ozy izy nareo e ametehaka misy toko an'izany eo izy le fitenenana iny kidonana iny kiatra manam-pinoana tsy maintsy mitraka. Azonareo zay zany voa tamin'izany tamin'ny tompo tsy nanao ntsony hoe raha sitranina hoeto e raha vao izy tompo na sitrana na tsy sitrana na mivany olako na tsy miva zany tomponao foana mandrakizay. Zany mivoady any anatiko any mihitsy zany. Nandalo ny fahoriana efa nytany sakana vao maraina teo vaky ny trano any amin'izany ambokiona zany zaharery mandeha amin'izay toniny izy foana nandeha tany tony hery dia izy foana izy re somary zaharery mandeha mikitidi amin'iny lalan'iny avy ny orana mandeha tongotra adiny 4 na adiny 5 zany. Tonga tao tanjaza marolay nandeha ny fefo ny sakana nandobila tsy fantany hoe paster nandalo ny ray sakanana fandrony nandalo tsy ny janona nandalo ny fantelo ny sakanana nandroalika amin'izay Jesosy tena reraka mihitsy a Jesosy vizaka a Jesosy mba ataovy mijanona reny tsisy mijanona le fiara tamin'izay avy nanao tapika satria tsy fantany hoe tsy dia fantatra loatra amin'ny fiainana ilaina ihany zao mba fantatra reo dia mba rehefa mba reraka any dia mba anenina mba raisao rehefa any any zany reraka tamin'izay dia ho isa mantseny tompo sady tefa mangofotra ny olona ka rehefa tena reraka loatra dia mangofotra dia mivatapio mila tsy avina ntsony zao nataoko ny tompo hoe za Jesosy anompo anao na iny kiraro fa midikôlona ninona rehetrarehetra tsy atakaloko anao tonga ohatrany izy raha matoa hoe ny vola rehefa natao lasantsy raha vomagna sisany lokato avelarona matody andao hoaniny zany zany ny fiainana zao tsy midiky zany mety izy nay dia mahantra be pastera tsia ny atao hoe manan-karena nge tsy hoe manana andrisy maty fa manana ny Jesosy ny atao hoe manan-karena. Arena sy fananako jaona le toeny mba manana ny sanoa fa ianao no tokiko fa ianao no tokiko rehefa mandeha rery ianao eny dia mahatsiaro tena mirery zay tompona velana mirery be izahay na ny tenako dia ny tompony teny aza matahotra nanaka fa tsy mandeha rery ianao fa zano momba anao amin'izany tena tsara ofaly tsy mifika ranomaso mandeha amin'ny orana tsy fantany ranomaso zany rano fisotra ranomaso misy fotoana mandalo ranomaso fa avelan'ny tompo araka le teny teo raha tsy mikotrany ianao tsy mahatsiaro mihitsy hoe mamy miaraka amin'ny Jesosy zany mihitsy miaraka aminy sekreo anatin'izany dia tokana ihany aloha sika mihitsy aloha mila mahatsiaro fa nivojen'Andriamanitra tiantsika na inona atao eto raha vao tsy tsapana hoe tian'Andriamanitra ianao aloha dia tsy mandaitra zay atao eo hoe ianao mihitsy mila mampiditra ao an-tsainao hoe matoa nasiany zao olana zao dia tiany ahy averentsika tsara matoa natrangany zao dia maninona matoa nampandaloviny an'ity aretiny ity dia maninona zay mihitsy averiberenao tiany ahy zara tsy narary tsy nalalan'i Jesosy mihitsy raha niadana sy ny lamina foana dia hoy zay hoe atokinina moa izay hivavaka tsisy ilaivana an'izany engie fa rehefa nandalo ny faharinana nahite mila mady any Jesosy io fitiavan'Andriamanitra io mihitsy nefa matetika no ataontsika tandrevaka amin'ny fiainana tia foana anie Jesosy na inona ataoko tia foana tsia tianao tokoa izy fa mety isy fetrany mety isy avelika mety isy fetrany ny fotoana velomanao ny velona anao aloha mbola misy azo tena iny
fa mety ho fatampoka any ianao any ianao tsy afaka ibebaka intsony tamin'izany alaina dia korobaka be io kiboko dia misy misitona ohatra makany ambanin'ny tany zany ohatra hoe misitona midina an'izany mama ibe zany misy afo eo kaikeo dia izy mama ny tsisy afo eo kopay ahy kopahana amin'ny calendrier be any marary mama robaka tena mizaly tamin'izany nalalako hoe tamin'izany mbola tsy nandray an'i Jesosy ny olona tsy manana an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany direct any amin'ny elo any amin'ny afo be misy azy fa rehefa nandray an'i Jesosy taty aorina tsy nitoiza kely tamin'ny tantara tamin'ny maraina teo dia zao rehefa sitranao izy nareo nampimi kely dia izy dadanay hoe fa iza moa le tsy ireo mpiandro reo dia izy le anankiray FPBM didireo zany tenanareo le tsy tia ny FPBM zay tamin'izany fa ampidiry amin'izay izy papa hoe reo omboka le tsy tiatsika mihitsy omboka hoaiza amin'izay moa zany efa teo anao sitrana tsy mariny zany fa le fatra-panenjika ihany tia no tafaraka aza mba manenjikenzika anara-piangonana an'izany na iza zany na FJKM io rahalange zany FLN io rahalange zany fa lan Jesosy mihitsy ny fana ratsy sy ny fana ambanimbany aza miteny mihitsy ny na ihany ny tena izy raha misy sitrana eo tenareo fa mila fa ho sitrana daholo ianareo aza mba manao efa tari amin'ny anina fa tsy sitrana tany tari amin'ny anina fa tao ihany any sitrana fa mety tsy tany ny lalana nge azo ny sitranana tany ianao fa mety tsy any aloha fa mety mieto mihitsy ny lalana itiavan'i Jesosy ho sitrana ianao dia aza le fiangonana nomena voninahitra fa iza Jesosy zay zany ny sekre voalohany hoe mila fantatrao fa tian'Andriamanitra ianao faharoa dia aza dimy fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy miala aminao zany mihitsy mila maneho fitiavana an'Andriamanitra ihany keo anao ho takalon'izay ny atao hoe fitiavana tsara dia réciproque mifamaly tianao Andriamanitra dia ianao koa maninona mamaly fitiavana azy zay no atao hoe fifankatiavana eo amin'ny fiainana io Andriamanitra tiantsika io ry havana dia mampianatra antsika zavatra maro ary tao amin'ny radio zay dia niteny hoe raha io dévoulesahana io Lucifer io fa avaleo parese ekeny zany fa bien organisé io Satana io ary zay no mahasaripady be an'ity fivadikanina androany ity tena tonga dia pitsirotsirona mihitsy ny voamason'ny Satana nakalalolo na vazimy noho izany mila ampivavaka ny angatahako aminareo rehefa vita ity nangatahanay dia zao hoe vita le fianarana dia aza mebebe fotsiny mahay fa ampiarina le izy dia atao fahalalana mihitsy dia ny fahalalana andreo ny ahafahanao mihotra amin'ny fiainana bien organisé Satana satria izy io dia manana atao hoe ministère mihitsy ary manana organisation reto na tsy horaisinareo raha fa mba tiako fantatrareo fotsiny aloha reto Satana dia Lucifer aloha zay ny anarany avy amin'ny teny hoe Luxafero porteur de lumière ho fantarintsika amin'ny fahavalon'i Jesosy hoe iza moa zay Lucifer zay mpitondra hazavana voalaza izy io any amin'ny Ezekela any ndraiky ho jerentsika kely zay amin'ny Ezekela tany Ezekela toko fahavalo amby roapolo rehefa miditra tsikelikely amin'ny torolalanatsika dia mandray ny namako avy eo ho azy atorony Ezekela toko fahavalo amby rehefa fantatra aloha fa tianao Andriamanitra dia mamianao secret amin'izay izy dia enonareo tsara Ezekela toko fahavalo amby roapolo mahakasika ny Satana io dia ho vakiako mailamelaka satria 40 minutes ihany anjaraka fa lasa zay 30 asa izy tianao ampy anaran'i Jesosy dia zao le izy andiny faharoambinifolo toko fahavalo amby roapolo andiny faharoambinifolo hoe ry zanak'olona manao bahira fahalelovana ny mpanjakany tiro ka lazao izy zao lazain'i Jehovah tompo ilay mahatanteraka ny rafitra tsara tare tonga marika sady fiany fahendrena no tena tsara tare io devoly io zany tany am-piandohana na Lucifer io dia tsara tare mihitsy izy io fa zao anefa inona zavatra nitranga ary ilay mahatanteraka izy andiny fahatelopolo tany edena sahan'Andriamanitra ianao ny vaty sorehatra dia vakinareo rehetrarehetra io fa ho tingatinganko amin'izay le izy andiny fahenina amby folo noho ny avetsahany varitra nataonao dia no fianona loza tao aminao ka nanoty ianao ary dia natolo nolotiko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao zany hoe rehefa hitan'Andriamanitra zany fa rehefa hitan'ny Satana Lucifer zany hoe feno inona moa zany feno fahatsarana rehetra izy dia mba teo Andriamanitra ihany kio zay koa ny zavatoza teo Andriamanitra ihany kio dia nanao defi amin'Andriamanitra hoe za koa mba mila deraina za koa mba ohatra amin'izao satria izy ny tompony anisan'ny nampandreketina ny fiderana Lucifer tamin'izany mba teo deraina koa izy rehefa hitan'Andriamanitra fa niavonavona amin'izay Lucifer dia zao nataony hoe nazeriny vakinareo amin'izay tsy nandiny fa 17 amin'ny Ezekela niavonavona ny fonao no ny fahatsaratarehanao efa nasimba ny fahendrenao mba amin'ny famirapiratana ianao na azerako eny amin'ny tany ianao sady nolotoko
talanjonan'ireo mpanjaka noho ny aben'ely koa tamin'ny tsy fahamarina mivarotra ao dia voalotonao ny fitoerana masina koa izany na moakoafo avy aminao andevina anao ary ataoko tonga lavelona eny ambonin'ny tany ianao eo masina izay rehetra mijerenao ny firenena izay malalanao dia ho gaga ho tonga fampitahorana anao ary tsy hoe ho itsolo mandrak'izay avy fotoana zany tsy maintsy andianana ny satana sy miforomy aty an-tany na zery izy aloha dia ty ary any amin'ny apokalipsy dia misy mitena nisy ady taiza ozy izy tany an-danitra tany ho an'izay malala zany any apokalipsy misy an'izay teny misoratra masina zay nisy ady tany an-danitra tany dia Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ile dravina nefa nanina ozy izy tsy naharesy zany hoe tany an-danitra zany dia efa nisy zay le fialonana sy fiavinavina zay na tonga ny satana nazera tetỳ an-tany rehefa ninjera tetỳ an-tany satana Lucifera azavakely aminareo amin'izay Lucifera zay aloha zany anarale mpitondra zavana ne satana ny tena izy dia hoe dia hoe mpanohatra manohatra dikany hoe satana dia manohatra zay tamin'ny voalohany aloha dia tsy niantsona loatra amin'ny Lucifera sy mifirongony izy io fa zay manohatra rehetra ohatra zany hoe misy fanjakana ray mijoro dia misy mpanohatra dia ny mpanohatra zany tamin'ny fiteny tamin'izao zany dia natao hoe satana zany hoe ny mpanohatra dia natao hoe satana mpanohatra zay mihitsy ny heviny zany raha dika teny malalaka fa taty ariana dia mimena ny Lucifera sy mifirongony amin'izay le anarany hoe mpanohatra satria izay nataon'Andriamanitra rehetra dia natao ninona toerina dikany hoe satana zany dia mpanohatra ny tena heviny ary ny atao hoe devoly dia mpiapanga ny dikan'izany devoly dia miapanga foana zay ny heviny zany raha bakiteny malalaka dika teny malalaka daholo meko anareo fa azonareo trandrana miapanga foana reo jereo any Joby jereo zao jereo dia miapanga foana izy dia zay natao hoe devoly tsara ny alalantsika an'izany hoe ay hoe zay zany hevitry reo no jerentsika ary atao ny voambara dia hoe manana organisation tena faran'izay hoe fixe inona moa zany bien organisé mihitsy zany reo satana reo manana ministre izy miaraka amin'izany satana izany miaraka amin'izany miaraka amin'ny Lucifera zany ny ministre fa antenitenena natao ihany fa tsy voatery ho raisinareo fa fahalalana fotsiny izy mba ho fahalalanareo tokoa hoe ay hoe pasteur jerevinareo tsara nge le fomba anaovan'ny organisation hoe enina ministrany ny andro nefa firy ny andro anankiray firy moa ny herinandro fito tsy ampiray zany ny miandraikitra ny andro dia Lucifera mihitsy no miandraikitra ny andro anankiray ny andro alatsinainy dia Lucifera no tena miandraikitra an'io ao ny andro faharoa dia misy anatao hoe Nabrof fa zay ary ny andro fahatelo mercredi dia Astarof any ao jeudi dia Akam ny anaran'le devoly ameko fotsiny fa azo afaka tsy mandray aloha nareo Akam ny anaran'izay vendredi dia Beke ary ny sabotsy dia Nabam ny dimanche ny alahady dia Nickel dia filazan'izy io dia hoe Akel dia monde de la pauvreté fantrano mampahantra ny olona io inona ny adin'io Akel io ataon'io Akel io zay tonga ny olona mahihatra tsy ameny ampafolo-karena fa fantatry ny anjely satana fa raha vao mandoa ampafolo-karena dia misokatra io lanitra io dia ho tahin'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao dia zao ny ataony teneny foana ny hoe tsy aza mandoa an'izany tsy ilaina ane zany ianao ara sahirana ianao ara mahantra dia onoatran'izay foana dia iny le mpino fa lasa mahihatra fa rehefa tsy mandoa ianao tsy miteny alo avy eto zany fa any fiangonan'izay misy ianao any rehefa vao tsy mandoa an'io ianao zany ny ampafolony dia ho azomina ao anatin'ny fahantrana foana araka ny teny malaky ao hoe androbava ianareo fandrobana an'Andriamanitra ny tsy famezana ny ampafolony ho azy anaovana ny asany ny ampafolo monjy amin'izay nomeny anao io Akely io ny responsable an'izany izy ireo dia manana ny fonenany karazan'io ny ray any ambanin'ny tany izay misy ny elo sy ny afo be izay tena misy kakana izay tsy mety maty afo tsy mety levona ao ambanin'ny tany ao fa ny aza diny fa eo amin'io abakabaka lanitra hitanao io koa dia misy devoly mihitsy eo ary zany na tonga antena indro ny aizina maninona ozy izy ny aizibito manarona ny firenena misy aizina Jesosy zany rehefa mijery dia aizina mira devoly feno fanaratsy eraky ny lanitra sy io abakabaka hitantsika io zao ny zava-misy ao anatin'izy io tsara mba halalanareo ny filaza azy moa dia mystère de l'air ny armée de Lucifer ary misy eo ny prince izy ireo moa zany dia hoe prince inona moa zany filaza zany prince zany ampio mpanjaka ny fahamaizinana jerevinareo ny Efesianina toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa alalantsika an'izany Efesianina toko faharoa korigala efefili mba ampianarana korigala efefili Efesianina toko faharoa
Efesiana toko faharoa andinina faharoa dia jerevinareo tsara malakilaky antsika mamadika baiboly fa fotoanantsika tsy hotrarantsika toko faharoa andiny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay nalehanareo fahiny araky ny fomba n'izao tontolo zao araky ny mpanapaka ny fanjakana aiza ozy izy eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa kehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fahamariny tany reny zao so disevitra hoe any ambanin'ny tany any dia voly fanaratsy eny amin'ny rivotra betisy amintsika zao iteny manao hoe ka zany koa ane pastera mety somarina fa ao amin'ny Efesiana toko fahaenina ihany koa andiny fahafolo Efesiana toko fahaenina raha vao ambara mantsy le fahamarinana dia efa manomboka mihetsika ny divoly azonareo satria potsipotserina le maizy azy dia tezitra amin'izay izy so taikinareo misy fisehoany zavatra hoe ahoana fisaky mampianatra oatra zany dia misy zavatra foana ao tezitra dia manetsika ny olona na zazakely mba hetsika toko fahaenina andiny fahafolo jerevinareo tsara Efesiana toko fahaenina andiny fahafolo manao hoe farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hazonareo hifahatra amin'ny fanambolen'ny divoly dia andiny faharoambinifolo miara-mamaky tsika fomandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao fahamaisinana zao dia aiza ozy izy dia jerevinareo ngele eny amin'ny rivotra dia misy telo kely eo ambony io hoe jerevi tsara dia jerevy ery ambany ery amin'le telo kely ery ambany ery misy soratra aiza ozy izy le rivotra lazainy eny amin'ny lanitra azonareo zany hoe lay fanaratsy zany tsy ao ambanin'ny tany any fa eny amin'ny lanitra eny koa misy anazy inona ary ny zavatra ataon'zareo eny ny zavatra ataon'zareo satria miditra tsikelikely le sarevy tsikelikely nareo eny amin'io lanitra io io satany io dia manao an'le hoe manana an'le atao hoe barrière cosmique zay misy barrière zany na parazika izy be apetrany eo amin'ny lanitra io apetrany eo amin'io abakabaka io inona ny tanjon'izay barrière zay ny tanjony dia rehefa mivavaka ianao dia mba tsy ho tonga aiza mivavaka ataonao any amin'Andriamanitra azonareo amin'izay le izy manomboka miditra tsikelikely amin'izay tsika tsara koa raha vao tsy asiana atao hoe barrière cosmique zay ny amin'io lanitra io dia apetrany eo io zavatra io mba hanakanana izany atao hoe vavaka izany manana endrika telo mantsy izany atao hoe fanjakany satana eny ambony an'izany dia misy ny atao hoe divinité ny Lucifera zany hoe fahamasina Lucifera sy ny fanjakany Lucifera amin'ny faharoa ary ny fahatelo dia hoe ministera nareo devoly be deaibe izay ministra be deaibe teneko anareo teo zay le fahatelo aza raisina aloha lahana fa hiazakazaka kely satria tapitavitapitra sady alerako dia izy ireo manana an'izay devoly anankiray zay ny anarany dia hoe kalibos mba raisinareo mihitsy hoe kalibos akoatran'le mahaza velona sy le mahaza tanina ilainy reny raisy mihitsy reny fa aza manao totoa fa matoa pasteur adada ny teny hoe tia dia ilainy reny fa misy antony Jesosy naneo an'io ity kalibos ity ny anjarany eny amin'ny abakabaka eo dia manimba ny fahamasinantsika raha vao tsy manam-pahamasinana ny olona automatika tsy mahita an'Andriamanitra azonareo zay dia mitady hevitra izy io manimba ny fahamasinana amin'ny alalan'ny fandefasana horonan-tsary mamofady rehetrarehetra mampiady mamotika amin'ny fahamasinana fotsiny ny asany pitehany fotsiny le fahamasinan'le kalibos zay ny asan'le kalibos eo anatin'izay manimba n'izay fahamasinanao zay izy ka raha mandroaka devoly tsy mampamasina io zany mahatonga anao dia miara ny devoly kalibos azoreo levina ny devoly kalibos zay aloha tadidio fotsiny zay akoatran'le mahaza velona sy rehetrarehetra reny mila ataonao tsenjery rehefa tsy omeko reny zany efa tany fa ampiana zany tsika zao roana zany izy io ary eny amin'izareo koa dia misy an'le atao hoe nickel zay ny anarany nickel na Beliala ozy izy tsika Beliala zany fantarantsika ny asany izy io dia manatanteraka amin'ny communication astrale fifandraisana zany dia manafaingana ny fahafatesan'ny olona izy io na misambotra n'ireny fanahin'olona ireny zay ny asan'io nickel io na Beliala raha vao misy olona mialaina ao an-trano dia roay amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly Beliala aloha fa raha tsy zany dia ho avy Beliala haka ny fanahin'ny olona io dia hitondra azy any amin'ny fiaina tsy hita indrindra raha tsy dia mivavaka le olona tikoresahany eto dia roanao amin'ny anaran'i Jesosy devoly Beliala miala tsy manakely tsy mahazo manalokaloka eo nareo fa io ny responsable maniraka mpamosavy hitsitsika ny anao maniraka dadarabe hitsitsika ny anao io ny sefo indrindra io Beliala io Beliala ny anaran'izany sefony zany na nickel zany zay ny tena ndraikitra izy io fa lava be moa zany fa fitipitinika any le izy misy an'izay atao hoe vehivavy ny lanitra izay koa la reine du ciel
azay tsy hojerentsika androany faoriana kely ndray ahoana fomba contrôleny ary satria antanareo ahoana pasteur zany ny contrôleny satanatsika reto ny fomba contrôleny voalohany mba hicontrôleny Lucifer atsika dia mampiasa nateo hoe teknôlôjia Lucifer inona no ampiasainy signe informatique reo dia tena ampiasainy zao ny ataony zay androson'ny teknôlôjia ahatonga atsika fesinao anatin'le teknôlôjia ohatra kaiky indrindra amin'izany ny Facebook hitanareo le sary amin'ny Facebook efa manao ohatran'izao iny zay nidikan'iny dia ohatran'izao nidikan'iny iny nareo any angapony dia Facebook ao am-pandriana dia Facebook eny an-dalana dia Facebook any am-piangonana sasany mo telefona nampiasaina fa Facebook dia zao ny ampiana hitanareo zao miodika lava ao anatin'iny ianao tsy ahatsiarovanao ny tenin'Andriamanitra zay ny hevitriny zay anankiray kely santionao fotsiny zany asiana daholo eo teknôlôjia ary zao loza amin'ny teknôlôjia io hita ao anatin'io daholo ny information mombanao hita ao daholo ianao be ty kiraro vadinao be ohatran'iza ananan'ireo fikambanana miafina avokoa ny anaranao aza taitra raha bloqué anao androany na rapitsy satria mpandefandefa sary ianao any anatiny any manana compte alay miaramilan'ny Kristy zay fa jereo na mba nisy sary ko anina ray any sary mo misy makamaka sary zay raha mety aza dia zay nga mantsaitanareo loatra any amin'ny Facebook fosy aleo mitandriny satsy niteny matahotra fa aleo malina ihany fa raha malina raha mife azo tokany alefanao raro daholo za zao ki avy mividy kiraro mivadiko ataki manahirana mihitsy za alainy satana amin'izay iny hay mivadiny za le tsy tena tian'le film ohatran'izao reny dia aza taitra raha misy sary avany manao hoe ty misy film ary tonga dia le izy mihitsy le Facebook mihitsy mandeha hoe reto misy film reto dia gagy anao atry ao anarina lalàna fa tiako film io jery film ray ao ianao dia aseho andray tiako mbola misy hitanareo zany dia mijery bozy tiako mbola misy ameny ianao daholo io mody misy fivavahana ao anatin'io fa tsy voatana ianao amin'ny fivavahana zany ianao amadika kely anao tiako Andriamanitra vao mitseratra amin'izay le lahy mahita sary miboridana dia mangitakitaka amin'izay ny anatiny any amin'ny lalan'ny vehivavy miboridadridana very amin'izay ny tenin'Andriamanitra hita ao anatiny koa raha mivavaka ty am-piangonana ianao dia ajanony ny fe telefôna fa tsy mba fampiasa ty am-piangonana mihitsy ny telefôna raha hijery baiboly vakio ny soratra masina milaza manao hoe indro tao anaty horonam-boky no nanoratany ty reto tokony atao hoe horonam-boky fa Jesosy tsy niteny hoe indro ao anatin'ny telefôna no nanoratany azonareo zany hozy nareo hoe tsy mampino zany pasteur nanao asa zay ndre mandeha dia manao asa tonga le rahalahy taratara vany zafaty pasteur fa zavavy ny asa dia mipetraka nietsika amin'izay le vehivavy teo no mikanesika divoly avoakan'le rahalahy io mpiandro io le telefôna dia mihina moa tao mihina moa ao amin'izao dia jireny le telefôna jireny nietsika amin'izay le vehivavy teo akaiky teo zay le vehivavy dia vity zay rezay zay dia tsangana amin'izay le vehivavy dia ndakanjo mandeha ny telefôna n'le rahalahy teo dia mba nitsangana koa le rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy apetranao ny baiboliko asa matakataka baiboly izy le vehivavy izy koa miteny fa baiboly iny natao hoe telefôna dorona za mihitsy natao telefôna ny anarany taitra le tse masarena mivoay anao dia ndana mibevaka any satria tratra tamin'ny mariny ianao zay tsy baiboly mihitsy azo ampiasaina iny any an-trano azo ampiasaina sao dia sy tena tsy mampiza mampiasa fa raha vany am-piangonana misy ka te hifantoka dia inona no ampiasaina hoe baiboly manomboka androany mivoaka tsy ampiasa zay tsony na any amin'ny FJM na FPVM na FLM famarinana koa zay tenenina aminareo zay alefa daholo ny teknôlôjia avarinanao amin'izay rehetrarehetra ataonao aza taitra raha misy série télévisé arahanao ao dia na ora fivavahana ary amin'ny valo andraso aloha fa mbola tsy tapitra marimary mbola mijeresevitsio mihitsy taloha mandeha marimara izy kanisa to andraso aloha fa zay marimary mangina aloha mangina dia rehefa le mitomany zay maramara dia miara mitomany izy tena ohatrany hoe nao mihitsy le bizio film faly risa-tanana hoe ao tafiditra tsara andeha hivavaka amin'izay rehefa avy eo Jesosy marimarako mampalahelo lasa le marimara rovinalera iny toy ata mainka na mivavaka io fa te atory be mihitsy nefa izy mijery série télévisé te atory sa tsy te atory fitirika amin'ny maso fa vao nandohalika koa ny tongotra dia nandohalika koa ny maso nandoha
Amenna zay vitabitily amenna teo dondray atory raha pitsondray marary mihitsy raha vao tsy maharaka série télévisé mba ataovy marary ianao raha tsy mivavaky na tsy mamaky baiboly mazava be zany tompo alefa daholo ny teknôlôjia maro samihafa ahatonga anao fesonao anatin'iny ao ka tsy ahalalànao hoe za zany ne ohatra nefa very mihitsy azany manomboka tsisy haikitsony le izy alefa daholo zao film maro samihafa zao andrebirebenanao ny teknôlôjia zany tsy ratsy mifandrosony fa tena manimba izy io ka ohatrany ndraindray ohatrany tsy mahazo aina rehefa mahita an'le fiangonana sasany hoe toriteny le pastera de tablety ny eo aloha eo de tablety daholo koa nampiasa diso satana hoe tena mampiasa tablety tena mivoatra alefaso ny tena loza amin'le izy mantsy ao anatin'le tablety eo misy zavatra maro samihafa tsy baiboly leriny ao ka rehefa lavalava toriteny ohatry ny pastera de abadio le sariny any sariny any ay io hoe ao anatin'le tablety eo anao variny azonareo tsara zany ty ifantoka amin'ny soratra masina ajanony aloha zany teknôlôjia sy ny communiqué informatique faharoa ny telefôna zay efa nampidintsika teo anisan'ny ampiasainy satana io telefôna io taloha le fitenenana manao zay mavangivangy toy izy fa misy taloha le mandray taratasy avy any amin'ny daga ato ho anareo aty Antananarivo salamy izahay tsy tanao mahafinaritra be iny zay ohatra ny hoe ay fa le tany amin'ny dada toy fa le avany amin'ny tina raha matoa tsy andry mihitsy anokapa anazy inona le va fa zao fa tsy mandefa an'izany tsony ny olona mandefa efa mesazy tiako ianao jery amin'ny ay ty anao izy anaty telefôny tsy mandona amin'ny fonao akory satria tsy soratana ny ao anatin'le izy ao tsy ratsy ny telefôna fa tena hafa mihitsy le enao mivatana ny famangy songonako ihany keo fa be deabe ny zavatra tokony hita fa manjary lany ny fotoana manana temple anankitelo satana telo ny temple ny satana eto amboniny tany ny temple ny satana anankiray voalohany dia any Grande Bretagne mahalala tsara n'izany eto zay olona fikambanana miafina teo aloha izy namborao anaty ianao fa teo afaka androany ao Grande Bretagne nao dia asa ngamba aloha tena antsika reto mila mananana tsara fa raha zao fandehany zao raha misy mpiandro vehivavy dia mba makatsimbadikitsy azafady fa manomboka sady miasa Grande Bretagne zao zavatra ataontsika zao ny famakina batsilana ny devoly satany azonareo vavaty tsara rehefa avy eo Grande Bretagne dia zavatra ataondreo ao amin'izany toerana zany dia mampiasa an'ireny tanareo le olona kely amin'ny satanika rehetrarehetra eny misy be deabe na amin'ny fiangonana ary dia efa miara-miasa amin'izareo dia mampiasa paster maromaro mihitsy koa izy amin'izany mampiofana hoe zao atao dia ataovy mahita an'le mirakiraky ireny ny olona ataovy mahita an'izao izy zay dia amin'izay lina amin'izay izy zay zany anisan'ny asan'izay fa reto mila tandremana misy boky eo zay homanina ao anatin'io eto mifamarinana ny tenenina moa zany fa azafady raha voakasika ianao reto misy karazana boky reto zay tsy tokony hovakin'ny kristianina averiko tsy tokony hovakin'ny kristianina le boky mitondra lohateny hoe réveil et vous ny tour de garde parole à parler Bible top ny Bible de Jérusalem traduction du monde nouveau zany tena za inona tanjona tsy amakinao tsony an'ity baiboly ity fa izarana an'le taratasy kely ohatrany reto ianao na le boky kely dia tsy mamaky baiboly tsony fa vitan'le boky kely sisy azonareo zay le loza aza dino nefa fa ny baiboly ao anatin'io baiboly ihany ny tena misy ny fahamarinana fa raha varina amin'le taratasy ianao dia na tsy meme aviliny tsikelikely amin'izay ianao dia voly ane tsy tonga dia manday za manao za mpamono olona na za mpandainge fa marina aloha nitariany ianao vily amin'izay io ny aparany amin'izay tsy fantatra tsony nefa tsy ao anaty baiboly tsony zany teny zany fa mivily tanteraka ianao noho izany mila fadina ireo rehetrarehetra ireo ny temple voalohany dia Grande Bretagne ny faharoa dia amin'le triangle de Bermude fionanika io temple ny faharoa io ary ny fahatelo zany hoe ao anatin'io temple ny faharoa io ao ny famorona an'zareo an'ireny fanaovana réunion rehefa hivory ny satanika eto ambony tany dia ao amin'io temple io ao zareo mandeha manao an'le voyage astral izy dia tonga ao amin'io ao fa ny fahatelo dia any Inde ao Inde ao misy atao hoe temple de Gaël
olona vosotoka mivavaka dia aza taika ianao fa mitona fotsiny eo amin'ny plafond io dia ny plafond tenena tsy tia fa le force cosmique izay milazaina tamintsika io. Inona zany ny vahaolana raha fantatrareo? Mila manina zany raha alohan'ny vavaka aloha bebaka. Fa ny olona izay tena mibebaka taparay amin'ny tompo dia tonga dia lavaka iny force cosmique iny vao mivavaka ianao tonga dia rirana tonga any an-danitra iny. Fa ny zavatra mbola mety tsy fantatsika dia zao na Satana ary na ny anjelin'Andriamanitra ary dia voasakana io force cosmique io indraindray, tena voasakana an'io. Izeritsika bonoky farapara ny tirizmy rahalahy dia nanomana rahalahery amin'ny anoizana n'izany atenin'Andriamanitra izany ao amin'ny Daniel, tsy fafy eny baibolinareo amin'ny Daniel. Ity dia mirosaka ny ray aminareo na dia tsy fafy moa ny Daniel fa takosuita ny Daniel fe 824 saora tompo saika lasy Daniel ny tena marina. Na dia ny anjelin'Andriamanitra ary dia voasakan'io jerevonareo toko fahafolo sofa tadidiko saotra Jesosy. Ianonareo tsara zao teny zao dia manomana tony hery eo aorianan'izay manohy ny fampianarana famezana izay ilaika ny tokoly rehetrarehetra sy ny marinao amin'Andriamanitra izay. Vakinareo tsara dia arao tsara nge toko fahadimy toko fahafolo andiny fahadimy ezapatidimy tonga dia toko andiny faharoambin'ny folo lasa lavitra betsika ireo voany. Ianonareo tsara nisy an'ity lehilahy ity mitondra valibavaka ho an'ny Daniel toko fahafolo andiny fahadimy any aloha dia avy eo tonga andiny faharoambin'ny folo vakiky dia arao dia nanompo maso aho ka nijery ary nisy lehilahy iray nitafy inona hozy izy rongony fotsy ka tena volamena vaneo faza no sikinany tahaka ny krisolita ny tenany ary tahaka ny elatra ny tarehany ary tahaka ny fanilo mirehatra ny masony ary ny volombarahana mangano any ny saniny sy ny tongony ary ny feony toy ny feon'ny olona marobe. Fantaniana voalohany olombelona ve zany falamanareo an'izany? Miaikinareo fa tsy olombelona io zao anefa io voalazy io mitondra zavatra ho an'ny Daniel ina le zavatra mihoatiny andiny faharoambin'ny folo dia hoy izy tamiko aza matahotra ary Daniel fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao alala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra dia nanina hozy izy reko ny teninao zany hoe tsika zany zao vao hampahory ny tenantsika anao fibadikanina dia koa izy Andriamanitra hoe reko sady eny mivavaky olona io azonareo zay mety aka aloha Jesosy amin'izany fa reny mivavatsika vonikasa fotsiny ianao zareo ianao iny vonikasa fotsiny andeo an'ilay fibadikana tsy izy hoe aza matahotra ianao fa efa hitako sady io fitiasanao fa zao nefa le olona natao anatiny andiny fahatelo ambin'ny folo fa ilay andrinan'ny mpanjakan'ny Persia nanolotray raika amby roapolo andro. Jerevonareo le fanjakana lazainy eo any amin'ny arana ny baiboleny dia teny hoe devoly. Lay anjelin'Andriamanitra dia natohana an'ilay devoly nandritra ny firy andro raika amby roapolo andro. Zany hoe valibavaka tokony tonga androany sabotsy mbola nanisa raika amby roapolo andro Daniel vao tonga. Fa tsy fa nisy an'ity vahaolana raika iny men'Andriamanitra. Inona le toy dia vakinareo hoe Mikael anankiray tamin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ka dia izao ihany ny sisan'ny janona teo amin'ilay mpanjakan'ny Persia ary avy ampahafantatranao izay ajo ny firenenao any amparany satria mbola hiatra amin'izany avy izany ny fahitana. No entiny ny anjely zany ny valibavaka avany dia nidiny izy teo amin'ilay force cosmique dia ny sakanan'ireo devoly marobe reto dia niantso amin'ny Mikael arkanjely. Misy karazany ny anjely Mikael mpiatafitra, Gabriel mpitondra teny sy ho an'ny olona ety an-tanàna. Misy koa ny Serafim, Kerobim rehetra anarana anjely masina daholo zany hitantsika amin'ny fotoana mapety azy. Fa ity apio raha mitondra an'io dia inona andavany le teny amin'andro dia tafidina somatsara amin'izay ilay valimbavaka. Noho ny amin'ny olo-masin'Andriamanitra zany noho ny amin'ny olo-masin'Andriamanitra zany dia misahirana mafy mihitsy Andriamanitra hitondra inona valimbavaka matokiry ry havana manala ny tompo
fa androany isahirana ho anao Jesosy hitondra inona valombavaka. Raha tianao a miazo amin'izany valombavaka izany a, esoreo an-tranonao reto zavatra manaraka reto a: oto gasy a tsy mety aminy a, ny talismanina tsy mety aminy a, boule de cristal mifanohatra aminy a, tranom-pangaraka tsy mety amin'ny Jesosy a, ny reny inona le amin'ny sisin-trano le misy an'ireny ala tranokala tsy mety amin'ny Jesosy. Tsy ampy ny fotoana fa azo fazavaina daholo izany. Tranokala tsy mety amin'ny Jesosy a, fa tena anteniny ifandraisana. Raha misavy anao hoe ety azafady raha ohatra ka tamin'ny andro taloha dia tranokala raha misy ao aminao dia ino no ampiasaiko raha tena satanika efa misy degré maromaro moa satanika da afaka misy tro aminao a. Indrindra ihany koa mety adisevitra antsika fa teneniko ihany araka teny marina reny sarin'ny Jesosy misy rayonnement reny, misy ohatra mivoaboaka mijelatjelatra, misy ohatra eo fony a dia ohatra hoe mivoaka manjelatra toko. Azanany ny tanana zay efa nahitan'i Jesosy mivatana hoe tsy mbola. Raha mety ianareo a, raha azo atao izy azy hoe teneniko hoe mety anahirana anareo izy tsy maninona. Za manokana ohatraniko a tsy manana sarin'i Jesosy zany a. Ny antony satria tsy mbola hitako maso zay Jesosy zany. Dia nampomeny dia ity nisy nametaka sary tao an-trano tany an-davitra sarin'i Jesosy dia nandalo le lehilahy mpiseho. Ny sariko be mba apetraka eo izy zany eo olona mpifoka be misy e. Raha tsy mino zany eo dia jereko misy an'izany eny mitambajotsa serasera any. Dia navoaka le sary izy mifoka sy miara sy le sarina Jesosy ao anaty kadre tsy mampome ahy ianareo izy. Sariko dia ataonareo any an-trano. Ka le olona mino rehefa misy an'iny ao aminy dia hoe io Jesosy. Raha azo atao dia ny olona mipino a dia tsy mandeha amin'ny fahitana zay hita amin'ny maso fa mandeha amin'ny finoana tsy hita maso. Ny finoana dia fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ka ny sarisary eny indraindray na sary bombana izy na inona dia blokazy anankiray ireny dravana tena manakana. Mety tezitra na oloandroany tsy maninona aloha izany fa adiodio tsara ny soratra masina. Blokazy ary miady mivaly angarana anazy a dia anisan'ny blokazy goavana be ady eo amin'ny-tokantrano a mavaka endrika hivavaka tsika. Saotra Jesosy a, izay no fahamarinana tamin'ity tapany voalohany ity. Mbola andimy eo koa toy ny hery rahalanjato a sy ireo namana maro samihafa anambara ihany koa izay tokony ho fantatra na dia kelikely amin'izany ihany areo no fotoana tratrandro dia hiazaka zahana mafy mihitsy zany a mba hiala eto samy andray ampiatra alala tompo. Fa tena misy tokoa izao organisation satana izao izay manakana mandrakariva ka raha tsy fantatra tsara ny tokony atao dia ndraindray izay manao anao foana. Hay zany satana tompo sy Lucifera le mpanohatra anao, manana fikambanana mihitsy izy. Ary anisan'izany eo amin'ny avakavaky ny lanitra ao a iarahany amin'ireo anjery maizina rehetrarehetra ireo no manakana ny valombavaka tsy ho an'ny kristianina. Fa androany zay raha tena mibebaka marina tokoa dia tsisy nireo azo ataon'ireo mihitsy anakanana ny valombavaka zay tokony ho anay. Ko mampianarana rehefa avy eo mba tena hibebaka mihitsy zahay, mba tena tsisy fahotanana sanatria milalaoto fa hoena hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita an'Andriamanitra mihitsy izy. Saotra anao aloha fa fahamarinana goavana nitanay androany. Na dia izay ary aloha dia ampiafanay koa mihoatra ny fiainana fa mbola hitondra zavatra maro ihany koa reto mpanomponao reto ary anapotsipototra mihitsy izay tokony atao, na ny asana mpamosavy zany, na ny asana dadarabe zany, na ny asana kalan'olo zany. Dia mbola holazay le tokony olo zany rehetrarehetra zany a roany zany rehefa avy eo Jesosy a. Misaotra indrindra Jesosy a dia rahainy mandraka izay ny anarana masina. Amen. Toy ny hery kosa tonga dia ampafantarantsika izay tokony atao mihitsy. Izay no fanaranay moa zany hoe tonga dia voamaso ny fitsirina izay tokony ataonareo a ny amin'ny zavatra miatra aminareo, na asana mpamosavy io na asana inona na asana inona dia ameny satria izay koa ny anasan'ny besiny maro aminareo atoavanareo tia. Dia raha misy amin'ny fotoana rahabe dia miverina fandondray a tondra ny tapany faharoa na amin'izay fampianaran'izay a ento. Soratsika avetsika teka aloha afika hoe pastera razy hoe atao aminakoro a. Saotra pastera razy tsika mafimafy etiaka aloha fa tena afana be ty androany tia miaraka amin'ny pastera razy abebaka antsika izy zany rehefa avy eo andravanan'izay le asany timivolo zay dia mibebaka izy rehefa avy eo a voninahitran'Andriamanitra raindao a. Sangatsika manao tinira anankiray aloha le karany priere dia ataovy folanja izany. Ataovitsika mifontsika izany izany a
ary tena azoheritsika androany. Akipiny masonao dia atovy amin'ny fonao zany iry zany a. Retraky fiainanao tsy nahity zay ombany tsoa zakana zakana agnatiny famozam-poa sy isumi zayata sufatu kanau nanadina na pisha na muzi ifana nusisha inaleferi katwa nati
anao zay Jesosy. Matoditsy mamonjy ny fiainanay. Fiainanay manontolo Jesosy. Matoditra ianao. Iaraitsika rehetra. Autika, iza mbola iavana amin'ny Satana androany, iza mbola iavana amin'ny Satana, tapa-kevitra fa hiala, vaky miady. Tonga dia tsy olona marina fa vaky miady androany. Ary avoaka eto ny sekren'ny Satana satria haiko koa zany, ny anarako zany. Fa tsika avoakatsika ny sekren'ny Satana. Miomana tsara amin'izay ianao androany a. Miomana tsara ianao ao tsara eo a. Tonga dia resaka famosaviny ty resaka ty. Anisan'ny zavatra tena mampalahelo ana mihitsy. Eto Madagasikara reto fa resaka mifokotany tsy maintsy misy mpamosavy. Ary ny mpamosavy reto tsy vita amin'ny mamosavy fotsiny tsy mampahita toro sy ny fanaovana oto fa natao avoakatsika eto. Tsy mpamosavy fotsiny no tantaraka eto fa hatramin'ny dadara. Ny dadara, ny olona anankiray a, olona zao misy olona anankiray tiako amosaviny. Dia lasa manatona dadarabe. Atany any no tantareko fa tsy ho tantareko anareo amin'ny antsikoriana. Rehefa manatona dadarabe izy dia izy ty olona ty topoko masosotra anahy fa amosavio. Dia meny dadarabe ody izy. Azonareo tsara izy. Zao ny atao dadarabe rehefa manome fanamasinana dadarabe an'ireny ody ireny tonga dia avoaka eto ny manina androany ho fantatrareo afaka hiady amin'izay nareo manaraka rehefa any amisy anareo any. Olona makarano ray very izy. Ao tsanareo a. Makarano ray very anankiray izy a. Dia ento miditra ao anaty doany. Na ny anaty valamena. Hainareo ve ilay valamena? Atsaka amin'ny tana izay tsy mahafantatra. Tsy doany ny hitanao eny amin'ny tendrompohitra ny antsoina hoe valamena fa ao an-trano ihany. Efitrano maizina be izy io a. Misy latabatra ohatr' zao a, ohatr' zao alitary zao mihitsy a. Misy vilany eo a. Misy ody karazana tapakazo be da be ao a. Fotsy avadika. Fa za tsy teny be da be. Haiko tsara mantsy ny misy alay-panahy eto ka hiverin-dalana amin'izany indray. Ao anatin'ny vilany eo a, misy karazana ody maro isan-karazana. Dia misy afo mirehatra ao. Azonareo tsara? Dia iny rano ray very iny a, apetrany eo ambonin'io latabatra io. Ole amin'izay, fombafomba maro isan-karazana izay tsy atoroka anareo eto a, fomba ny dadarabe rehefa inona atao. Mino fa efa nahita dadarabe tsika misikina lambahoany izy a, manala kapa izy a, mimbozona vakana be da be izy a, manao felo izy a, sisa. Alainy amin'izay ny rano ray very midy ao anaty efitra anankiray eo izy.
ao anatin'le valamena tsy misy manelinkelina anazy mihitsy. Mifantoka tsara amin'izay izy, mifantoka tsara izy, henonareo tsara, dia mivavaka amin'ilay Andriamanitra hivavahana izy fa tsy mivavaka amin'ny Jesosy. Antsoiny ao daholo ty karazana anarana mpanjaka sy ny karazana rehefa maty. Azonareo ilay izy a? Dia rehefa antsoiny ao iny a, dia miantso an'ilay razana, ilay fanahy ratsy amin'izay izy. Azonareo? Dia ilay rano ray very iny a, mifantoka tsara mihitsy izy a, manao concentration izy ny teny frantsay. Dia rehefa mifantoka tsara izy a, dia antsony eo ilay fanahy ratsy, tononony eo ny anaran'ilay olona amin'ny saviana sisa maro be izay atao eo a. Dia miditra ao anatin'ilay rano ray very ilay fanahy ratsy. Azonareo ilay izy a? Rehefa tafiditra ao anatin'ilay rano ray very amin'izay ilay fanahy ratsy, ilay rano tsotra teo zany a, lasa misy fanahy ratsy, fanahyn'ilay famisaviana izay te amisaviana olona. Ilay olona amisaviana hoe efa tononony eny anarany sy ny rehetrarehetra, atao an'izao ty olona ty, dia omena an'ilay olona amin'izay. Ty ozy izy ataovy a, izay sotrony an'ity rano ty. Ny atsasany any no omeny an'ilay olona, fa ny atsasany a tazominy any aminazy any. Azonareo ve loatra eto? Tazominy dadarabe ny aminy any le atsasany a, na tazominy mpamosavy. Dia ny atsasany iny a, ataovy izy izay sotrony an'ity rano ty, zay moyen rehetrarehetra. Tsy voatery hisotro rano izy, fa nararaka ao anaty mangazo hoaninao iny. Dia misy mangazo ao, dia rehefa masaka eo ilay mangazo dia rarahany an'iny, na dia apahany kely fotsiny any ary, dia efa ao izay le izy. Na misy vary eo, na misy laoka eo, hoe ty ny laoka mody asao hisakafany aminareo izy a, dia ao anatin'ny laoka omeo anazy rarahan'iny rano omeko anao iny. Ro vao misotro amin'iny le olona, raha vao mihinana an'le hanina na zay rehetra nakasiany an'iny a, tafiditra ao anatin'le olona zay ny antsoina hoe voakanina. Azonareo ve ilay izy? Rehefa tafiditra ao anatin'le olona amin'izay le voakanina, dia ohatran'ireny télé ireny a, komandina amin'ny télécommande aty alavitra aty amin'izay. Azonareo? Mifandray amin'izay le antenina. Fanahy eto an-tanàm-bao ara le dadarabe a, na le mpamosavy, le olona tratran'le voakanina ny Andravoahangy, miditra ao anatin'le efitra indray le mpamosavy na le dadarabe manao an'le concentration teo a. Alainy sara-tsaina eo le olona tratran'le ody, alainy sara-tsaina eo a, dia baikony amin'izay anaovany anazy eo amin'izay le ody. Iny amin'izay le ody fa mandehandeha ao anatin'ny kibona. Iny amin'izay le ody fa voaka miakatra. Efa nisy tratran'izany ve aloha tato? Atsangany ny tana izay efa tratran'izany. Efa nisy tratra, ny anahy ataoko avo be mahitsy. Mandeha ao anatin'ny kibonao. Izay tiany anaovana an'iny amin'izay, na ho vonoina azy ianao a, matiny avy hatrany. Ro vao tsy manana an'i Jesosy ianao, dia mora aminazy mamona anao. Dia rehefa tafiditra ao anatinao iny a, dia misy fotoana le tratran'le ody a, mihetsika le aretina. Mifona fa mety izany mahazo alerana am-bavy eo fa anaovantsika aminy eo izy rehefa avy eo. Rehefa kitihan'le mpamosavy le izy a, na etsihany, dia iny le olona mihetsika indray le aretina. Tanareo le mampody adala ny olona tratran'ny mosavy. Tapitapika eo raha fa nahita isika, tampitapika eo izy dia tsy normalina mihitsy. Dia tapitapika eo nefa dia tsy maninona mihitsy. Azonareo le izy? Tafiditra ao anatiny izay le voakanina. Tsika mpanompon'Andriamanitra nefa ny tena tokony manana fahaizana manohitra an'izany. Hoy izy pastera José teo hoe avy taiza moa ny devoly androany? Avy tany an-danitra. Mahay ve izy sa tsy mahay tany an-danitra tany? Andriamanitra no nampianatra anazy tany. Ny fomba fiasan'Andriamanitra no hitany tany dia nampiarany rehefa tonga tetỳ an-tany izy. Fa ny zavatra mampalahelo ny mpiandry indraindray a, no azafady fa izay fitenena anazy hoe midorororo. Tsy mahay. Ary mahatonga ny mpamosavy hery be fanafodina. Dia satria matandrina izay zavatra rehetra tenenin'ny mpanompo anazy izy.
ka ianao koa raha vao tsy mitandrina zay rehetra tenenin Jesosy tsy mahery zany ianao aloha azonareo tsara le izy dia tonga dia atoroko anareo avy hatrany ny fanaovana anazy rehefa avy eo ary hanao pratikitsika rehefa avy eo raha misy olona tratran'izany manantona avy hatrany ny mpiandry satria le atsasany tavenany amin'ilay mpamosavana any amin'ilay dadarabe azonareo dia tsy maintsy niany aloha potehana voalohany indrindra mba tsy ahafahany mba tsy ho voakontrôle antsony azonareo le izy dia ny fomba fanaovana anazy amin'ny alalan'ny fifantohana ihany koa rehefa mandroaka dia volo mifantoka tsara fa tsy hoe sady mandroaka dia volo mieritreritra hoe may izay le laoko an-dakozia eo tonga dia tsy mahita vokatra ianao azonareo tsara ve le izy mila mifantoka tsara ohatran'ilay mpamosavy manamasina ody ianao rehefa androaka dia voly concentration dia zany natao hoe à distance misy teny amin'ny Korotiana tsikina voalohany na faharoa izy io miteny hoe na dia tsy manatrika anareo amin'ny tenao ka zany no fa re dia ninona kozy izy fanahy kozy izy io fanahy ao anatinao eny eo rahanao makany tsy le fanahy osa fa